anatina vanim-potoana toy izao a dia niatsotsika ny zavatra misy an'izao dia le atao hoe stratégie de tension na paikadiny fienjanana. Izany hoe ao anatin'izany zany ny karazana déstabilisation maro samihafa anamporofona hoe tsy manao ny anjaran-draikiny ny eo anivon'ny fanjakana. Izany rehetrarehetra izany anefany raha antsika mahalala ny zavatra efa nataon'ny fitondrana fanavaozana ny fananganana ny cellule opérationnelle mahakasika ny ady amin'io tsy fandriampahalemana io. Raha mahalala rekena tokoa satria maro tena maro ny trangana tsy fandriampahalemana misy amin'izao izay no tonga nanteny teo hoe stratégie de tension satria ny zavatra atao toy izao dia hoe ahatonga ny vahoaka hitroatra, izany hoe misy manana tombontsoa manokana zany ao ambadiky ny manao an'izay zavatra izay hisintomana ny vahoaka hitroatra. Ary raha tsy hahifintsika ane na tamin'ny 2018 na tamin'ny 2009 ny tranga rehetra nisy fiovam-pitantanana mahery vaika rehetra dia nisy ohatr'izao avokoa. Raha tsy hahifintsika fotsiny talohan'ny fanovana ny gouvernement tamin'ny 2018 gouvernement tamin'ny fitantanana dia nisy an'ilay trangana Boiron Bedabe reny ohatr'izay ihany koa tamin'ny 2009 nisy trangana Kidina Pinina Bedabe ary mbola kely koa ny tenako tamin'izany tamin'ny andron'ny nadraisan'ny professeur Zafy Albert amin'ny fitantanana dia nisy ihany koa ny tranga toy izao, izany hoe tranga mpiara-monina misy mampiasa zany izy io ao ny mpanararoatra efa zatra mpanao kidina pinina mihitsiny dia manararoatra amin'ny zavatra toy izao, fa ao ny mampiasa an'izany ho fitaovana ara-politika anakorontanana ny sain'ny vahoaka hoe tsy afaka mahavita anazy ny eo anivon'ny fitondrana fanavaozana. Isaorana moa izy ireo satria efa misy ny cellule opérationnelle izay miasa andro aman'alina manenjika an'ireo olona manao an'izany asa tsy fandriampahalemana mampirorosaina ny vahoaka malagasy zany. Manahirana nefa rehefa mahazoazo taona eo amin'le fitondrana ny mpandroaka devoly dia lasa devoly amin'izay izy rehefa aveo izay tonga atorina indray no mandroaka ny devoliny dia saika ohatraohatran'izay foana ny zavatra nisy teto amin'ny firenena ao anatiny hoe mitadiny izay tena fototra hijoroany ty Madagasikara ty tsika dia anjarany tsirairay moa zany mandinika hoe ahoana marina ary no tena ananganana an'ilay firenena. Le fikonan-doham-pirenena zany besiny maro aloha zany dia maniry mba hisiny hoe fampahafantarana mazava asa resaka communication zany sy ny hoe aiza ho aiza ny ainga taiza dia aiza ho aiza dia aiza ho aiza zany tsika zao satria orakoraka be rehefa mahita hoe rampitso 20 jolay no fanokafana ny famaranana ny fikonan-dohan'ny tanora fanokafana ny famarana hoe misy zatra ohatrany hoe paradoxal zany fanokafana ny famarana ny fikonan-dohan'ny tanora dia be dia be manontany ahoana moa zany le isanambaratongany le tamin'le tanora tamin'iny ve ny voalohany dia manokatra ny famaranana indray dia misy famaranana n'le famaranana tsy hay iza le makany hoe izy nahazo fanasana izy avy aiza mba voasolo tena daholo hoe nisam-pokotany sa nisaky ny commune sa ahoana satria ny resaka farany ene nandeha nomeny FFKM dia le hoe miainga any amin'ny isam-pokotany io fokotany izy zany efa mba nisy fikonan-doha ve tany nisy fakakevitra ve satria le fokotany manko zao misy zatra manahirana farafaratsy ny telo na efatra manahirana voalohany be dia be ny mbola tsy nahitana zany hoe fakakevitra na fikonan-doha-pokotany any amin'ny fokotany. Faharoa nisy zavatra somarina faingafainganina momba le resaka inona ty recensement biométrique. Fahatelo le parachutage hoe misy olona tonga dia tendrena any amin'le se fokotany any. Fahaefatra nisy eniko dia anendry olona anao recensement
verina hatrany voalohany tsy haiko raha azotsika zany izany manazavany zany isan'ambaratonga taiza ho aiza ny ambaratonga nyity tanoro ty ny ainga taiza de aiza avy ny ahoanany ale am'le fokon'olona any am'le fokotany ka matotra ve ty zavatra atao ty kanefa isaky ny misy olana mipetraka na misy zavatra manahirana na misy fitakina tao momba nyty hoe anova rafitra sy ny sisy ty de zao foana andraso re olona le fikeo nandom-pireneny andraso rehefa tena anao de atao tsara averiko ihany fa tena occasion en or raha tsy haitsika amy manararoatra an'izao vanim-potoana tena tokony hoe ananganana firenena tena izy a de ohatrany natao tamin'ny maly sy fakomaly sy ninona ihany a no ataontsika rapitso sy ravakapitso dikan'izay crise cyclique de zay le antopisitsika manaitra na io resaka jirama io fotsiny arene ahoana ny tokony amahana an'io any amy resaka fikeonandom-pirenena raha mitenitsika fanivandrafitra ataontsika ahoana ny rafitra ra ekonomika rafitra ara-bola mbola anao an'io flottement monétaire io ve mbola anao an'io marché interbancaire de devise io ve mbola etehatra amin'ny devise ve sa hivadika ty amy tahiry volamena zay manana valeur refuge ny volamena ry amin'ny banque foy be volamentsika manana atao ahoana ty rafitra ara-pitsarana ty ty zava-misy fitsaram-bahoaka tsy aniny ry tsy matoky fitsarana ny olona kolokolo mandeha tsy ananinatsy ny zava manahirany ry zany le zavatra tokony amboariny na ity fanaovana politika ty fotsiny ary politika na rahamasa-bomanga politika na tanalà politika na atendakanina politika ny vadibadiana palitao tsisy foto-kevitra tsisy idéologie aiza ny nanakanina de makany adiny eo le malagasy ty olana amin'ny resaka tany entanina ny olona ho ty tanyrazana nefa tany ray dia raha tsy ananany ny kely ananany a lasa matanjaka roany izy miala teo arodana ny trano tsisy pijery tiabona efa mba olana nanana maizy azy eo anaty fiarahamonina ahoanany andamihinantsika menakavy zany e ary zay ny tena anisan'ny olana teto am'ty Madagasikara ty ataovy ohatrany hoe trano ale Madagasikara ny mpitondra de mipetraka any amy tafo le malagasy ny fototra zay no mangeza be an'le hirany rimaleo hirany dama le hoe ambohy kobaka sy ambalam-bahoaka ny ambohy kobaka zany de ry zareo miteroterona le atao hoe manam-pahefana ry honorable ry tsikasian-dalitra ry mandeha blindé ry manana escorte zato amby rivo ry 5 étoiles rehefa miditra na reny le any amy tafo de zay tapahany reny tsisy rara inony ty amy fototra ty nefa ny nametrahana azy eny amy tafo ihany le malagasy ty amy fototra ty de tsy mety mifanena mihitsy ny eritreritra miainga any ambalam-bahoaka sy ny tapahana any ambohy kobaka amy mambohy kobaka azy ko mo de kobaka mibava amy PDB kilaingy alaingy effet d'annonce fampiesona nanao an'izany daholo ny fitondrana ny fandimbidimby zay ngeny mahatonga atsika mivoy aloha hoe fanorenana ifotony miainga any amy fahefa-pokon'olona no ametrahana ny fahefa-pitondrana rehefa anao trano ve de ny tafo ny epetraka voaloha e zany foana manko io tanjony io asy filoam-pirenena anankiray fotsiny rangay ery amy tafo ery a jerenge fiovale izy e menamena zao ohatra ny kravaty ny ravalomanana ka i ravalomanana ny filody manao ny kravaty menamena daholo hatra ty amy filopoko tany regtime foky comtime foky time volomboasary ndray ry rajoelo
manao volomboasary daholo atraria amin'ny fokotany mangamanga ny sary mangamanga daholo indray ary rehefa misy cérémonie officielle raha vao tsy manao le couleur an'le président de ohatrany hoe tiana zany de ohatran'izany koa zao maitsomaitso ny ery amin'ny tapony ery de iny daholo indray ny couleur atrary ambany fa le fototra zany hoe mahatonga ny olona menomenina am'le hoe famaninina raha ingaina any amin'ny fototra mihitsy aloha no ametrahana olona tena teny le vahoaka any amin'ny fototra any lazaina fa ny préfet sy ny chef district ny tena mandamina ny arrondissement tsirairay nefa reo kay baikobaikona député na ministre na ohatr'zany hoe tia n'olona le fary tia n'olona le fary tia n'olona le fary no ny antony ara-politika ahoana ny andaminana an'izany hanika ohatrohatr' zao foana zany zavatra ny sio tao anatin'ny fitondrana fandiny manana eo amin'ny enienim-bola na valo heritaona eo a mbola voatary amin'ny voalohany tena farak'izay mambahoaka sady dio tsara fa efa nisy nanao petaka anarana ny filoha anankiray tany aloha tany hoe sucré du peuple hoe mambahoaka amin'ny voalohany zany mambahoaka daholo zay tonga eo fa raha vao mandingadingana volana maromaro io heritaona lasa alohambahoaka alambahoaka fa maninona ny lasa ohatr' zany de rehefa tonga eo am'izay le fiatran'ny alambahoaka zay a de crise ny dikan'izay tsy manana n'le atao hoe fanohanana le hoe adhésion populaire raha ny tokony ho izy nefa tsy tokony ho mpifahavalo mihitsy a ny vahoaka sy ny mpitondra tsy tokony ho mpifahavalo ary zay no mahatonga ny vahoaka manome an'le fahefana satria izy rehetra le miteneko tamin'ny heriny mba maniry izy ada-pinaritra mba ho velona mba milamina mba en sécurité mba manambombony ny fahefamividiny mba ohatrohatra mampianajanaka any afaka mba mitsabo tena araka ny zay nge ny ilana le mpandaminy eo am'le fireneny ary eo no mahatonga antsika miantso ny mpanao politika satria olona teo amin'ny fitondrana ny fandimindimby no nitranga tsy manana n'le ataontsika hoe conscience d'état ifandresahako kely zay de iza ny tena atao hoe homme d'état iza ny tena manana an'io fa ianao zany a isan'andro san'andro isan-kerinandro isam-bolana de tokony manao tombana tsy maninona miboka ao an-trano arindriny ny varavara varavara kely manao étude de cas de conscience anahoana mety ve nitondrako n'ity fireneko ty mandeha ve le firenena aizany tena olana de arakaraky zany valiny zany a misy fepetra tokony raisa ary tokony manaiky rehefa misy zatra tsy mety de tsy mety ahoana ny antsiana azy ahoana ny anamboarana azy fa ndraindray le izy a atao fotsiny zany zay hoe tazona fahefana miaro fahefana mamely ny adversaire politika manao any chasalom daria nananary am'izay ka au debout zay foana ny nataon'izay mpitondra ny fandimidimy teo republika efatra tsika zay de zay le mahatonga atsika manitrikitrika hoe misy lesondratsy tsy tokony hiverina intsony eto am'le firenena de isaky ny firitaona de rotaka blocage économique tsakoroka politika le firenena amin'io a efa ambivitra mandadiny akamaroa malagasy mpisaka mikibony agonisé de rehefa tena mafy ny ataky de manana ny tao amin'ny tafo rehetrarehetra mitsoka ingakaingana dia manana efa zohy fierenany mpitany tsy voakitikitiky de tonga indray manaraka mandimby eo
de le manaraka mandimby eo mamerina n'le lesona ratsy any de lery zareo le nitsoka ny ivelany an'dray midestabilize an'le firenena jany foana mitranga jany foana no mitranga zany hoe ny mpitondra zany tena tokony mijery na ministre io na prime ministre io na filoham-pirenena io na député io na ino io na mpitsara io na am'ireo androm-panjakana isanisan'ireo hoe ahoana marina ny tena fandrianany ty zavatry ty inona ny amboarina inona ny fepetra tokony raisina raha misy zatra tena lesoka raha misy zatra tena tsy mandeha ndraindray nge le olona ty ivelany ara mahita hoe misy an'izao efa manao be marenina le ao anatiny tsy mandray fepetra ary tsika raha teo koa moa tsy manana le culture de démission hoe rehefa nisy ny départementany sahaniko tsy nisy tsy fahombiazana mametra-pelana ampanetretena tsy manitsana vonahitra zany indraindray ko le manana ny fahefana ambonimbony matikena maso am'le eto ambambany de tsy samy kitikitiky na de faraky ny adalana tena miariary aza ny ataon'le olo-pehezina tsy samanala aiza daholo nyfokatry zany rehetrehtra zany no mandeha any amin'ny olo-pirenena ary indraindray a le olona mitondra ohatrany ao anaty baolina zany hoe maniditsidina ny anatin'ny baolina fingotra hafa ny zavatra hitany izy rery mahita fa mandeha milamina tony tsisy olana fa le tsara baben'olona ty amin'ny fototra ty mahita zavatra be de be manahirana de zay le tenentsika mahantra le firenena misy afa miala ve reo le mpitondra fandibidiby rehetrehtra reo satria inona natao conquête de pouvoir conservation de pouvoir ady fahefana fiarovana fahefana fa tsy hoe fanavota-pirenena tsy fanavota-mbahoaka ary mazana aza ny olona ny arantolona taty ivelany taty lasa mpifahavalo noho izay le ady pahefana zay lasa mpifahavalo sady dio tsara fa raha nandenge ny inona ty gouvernement taramanatso ny sampikambana atao anaty gouvernement zany hoe mpifahavalo tsy mifakahazo raha tsy mandrava raha tsiraka ry Zafy Albert niarantolona tety amin'ny 13 mai 91 ry Zafy Albert ary manandafy rakotiny ny zara roa de lasa nisy hoe hery velona raha salama niaraka ny Zafy Albert sy ry voahibe sy ry pasteur Andriamanjato ary ananina ry hery velona rabi ary velo manandafy sy ry Germain rakotony rainy ohatran'izay koa tamin'ny 2 nisy an'ity KMMR KMSB mpanao politika daholo nanoana maro karavalomanana teny amin'ny 13 mai fa pabe maso teo izy nanao fanambarana hoe tsisy miaraka am'ireo mpanao politika reo tsisy feheziny reo de lasy retsy avy hatrany de niataka tary ary nisy tamin'ireo aza ny gadraina ohatrany voninahitra Jean Eugène ary Petra Rakotondiaina sy ry izy reny le olona samy nitolona teny ny arabe miady mpinamana ane zany andro rajoely le ery rajonary mampianina sy teny ry ajo andrenanary velo mpinamana reny eny amin'ny 13 mai ahoana ny farany zany hoe fanina mihitsy io malagasy io farany rehefa inona miavana rehefa inona miady rehefa inona nohatr'izao rehefa inona ary nisy fotoana aza afaka aminamana indray rehefa miray tombotsoa rehefa hanongana ny hery rajonary mampianina tamin'ny 7-12 nanao fampihevanana tsy nampihevanany FFKM ny tim sy ny mapara tamin'ny tolony député 73 tantara nisy teto daholo zany
zao nge efa misimisy an'izany am'izao fitondrana zao e olona nitolona tery de lasary lasatsy ohatra fotsiny raha tsy tentsika fa tsy ry colonel Patrick sy colonel Michael ry amin'ny fitondrana i colonel Patrick ry amin'ny prison ohatrohatr' zany le fanaovana politika eto Madagasikara karaha nangana firenena ahoana ny amatotra ny ty lefika ao nandoam-pirenena ty azo resahana any ve ny resaka diplomatie resaka relation internationale ahoana ny bilan ny rahana tamin'ity Frantsa ty ahoana ny bilan ny rahana tamin'ny FMI sy ny Banque mondiale manombonomboka ny fampikasoka amin'ny Rosia io tsika mety ve ahoana ny sinoa ahoana ny inona zany hoe misy atra tena tokony hodiniana lalina ao anatin'io fokoanandio fa tsy hoe sanatria zavatra kandasindasitra na hoe efa misy atra efa vonina any de mivorivory eo fotsiny tia ny tapake avy eo nefa tsy ana hitondra le firenena makaiza le izy zay no mahatonga atsika mamerimberina foana firy mo tena mahalala an'le tantara firy ny tena mahalala an'le malagasy aparahelony le tolony tanora iny hoe genizedra azo antanina ny tanora manahoana tao amin'ny eritreretina ve ny toy any tantara ohatra ny tanora ny 72 misy namily lalana le tolona nisy nandika vilana ny fitakina azo resahany zany ao anatin'ilay dinidiny mafy ane tena lasa fierté ho an'ny tanora malagasy zany hoe zay zao misy vondrona tanora maro zay zao lasa te Russie zay zay andeha ho any Alemana zay lasa any ary zay tonga any mitady lalana tsy miverina maro be ne zay mpanakanto malagasy ohatra hoe navita morceau anankiray ana anankiroa tonga de tube de atsony diaspora any manao spectacle tsy miverina de any manao carrière any maro be nge malagasy any mianatra tsy avelan'ny olona mody tazony ary le mba tanora malagasy zanatany toto tanana mianatra amin'ny université gasy eto ao mbola viravirainy hoe be vola mety sa manam-pahaizana de mitady n'ity bizibizina ty no atao de ajanona fianarana ery mandinika an'izany ve le tanora ao anatiny ty resaka satria tena no hoaviny io misy dikany be nge le resaka hoe tanjanake ho an'ny tanjanaka ty tolona natao ty tantara ohatry ny ahoana ary nosoratatsika menakavy manomboka eto zay no mahatonga le hoe olona leo politika OLP satria voafitaka foana le malagasy tena mifono sy ny sainy sy ny fanahany izy mandray anjara amin'ny raharam-pirenena hamadika pejy ny tantara rehefa tsimbadika le pejy le zavatra nyvakina maly any mbola ratsiratsy kokoa ary efa mitapitaka sy ny fandaingalainga fotsiny eto zany anisan'ny olana hatramin'ny fanaovana politika io e neny olana e tena misy structure zany RPR zany ene droite tao ina moa France zany parti socialiste zany ene nisy fifandimbiasana be de be tao fa tsy hoe inona ty les pères fondateurs zay moa ny ataony mamanina les pères fondateurs le ty Afrique mahamenatra ny ena mieny foana an'le hoe république bananière les pères fondateurs tena ohatran'zao les pères fondateurs io zany izy nanangana le antoko zao ry izy ty Bassirou Diomaye Faye efa nanangana ny antokony sady koa satria lasa ny fahavalo izy Ousmane Sonko prime ministre teo aloha lasa filohan'ny antemera-pirenena ry nefa niaraka nanao mouvement de le olona filohana antoko na izy rehefa ministra de lasa be vola de natsangana antoko de lasa natsangana radio natsangana télé de izy be vola indrindra ao anatin'io antoko io
karaha tsy izy no ataonao kandidana flo na atolotra ministre tsisy avela la relève n'est pas encore assuré hoy Didier Ratsiraka. Paix à son âme. Fa hatrano fofonay Didier Ratsiraka farany mbola nangataka izy ny aminy hoe omeo chance farany aloha hitondrako an'ity fireneny ty. Azafady tompoko. De jereo daholo reo liderana politika reo e. Raha mbola eo Andry Rajoelina de tsy maintsy izy ny lehibe an'izany TGV zany. Raha mbola eo Hery Rajoelina tsy maintsy izy ny lehibe an'izany ASVM zany. Atao président candidat. Raha mbola eo Ravalomanana tsy maintsy izy. Ohatrohatry zany foana. De le madinidinika ty zany. Ela atao hoe école ane zany antoko politika zany. École. Aiza veranga firenena ahoana misy zany antoko 200 na 300. Ano inona daholo zany. Sasany efa nitsy niovy anarana indimy, inenina, impito. Androany izy miarakatsy rapito izy ry, rafaka pito izy makatsy. Fa tsy miala veana ao anaty fitondrano zany e. De ahoana mo? Ahoana mo ny apety? Ary zay no mahamora an'ireo matanjaka avy any ivelany mamily ny tolona zay atao. Satria misy olona azo atao pion. Misy olona azo ampiasaina. Hamadika ny tolona zay natao. Averiko ihany a. Efa trany amin'ny 72 makaty io. Hafa ny zavatra nandrandray ny tanora sy ny vahoaka teny amin'ny arabe hafa ny toy ny tatoriny. De ohatr'izay daholo ny tolona rehetrarehetra nandeha teto amin'le firenena. Mpiara mitolona ane zany Fidel Castro sy Che Guevara fa lasa mpifahavalo vononany anankiray. Mpiara mitolona ane zany Thomas Sankara, Patrice Lumumba maty ny anankiray. Zany hoe ao am'le resaka ina ty fitiava-tseza, fitiavam-pahefana sy ny karaza zany anisan'ny tsy andehanantsika lavitra. Ary matetika de any amina resaka politika ny tena mahavarina. Fa mba miandry ianao ahoana le tena réforme économique, ahoana le tena combat ara-économique tokony atao anarenana ny firenena mba hatsara ny sosialim-bahoaka sy hatsara ny toera Madagasikara eo amin'ny sehatra re. Ny arena ve tsy ananana manantsika. Tsy olona nitondra ny fandimidimy teo miteny foana avondrony ny hery okitsika rahina nefa reo ihany no manaparitaka an'le olona isaratsara bazana. Zany anisan'ny tsy nampandroso teto. Any firenen'ny olona ne reo le mpifanandrina ataoko hoe ennemi politika mihitsy aza miaraka rehefa mandalo fotoatsarotra ny firenena. Impiry ny ahitanao an'izany George Bush zanany, George Walker Bush sy Barack Obama. Eo anaty andrara sarotra ny firenena. Impiry Emmanuel Macron consulté ny François Hollande na Sarkozy rehefa sarotra miantso amin'ny Marine Le Pen. Ka mbola afaka zato taona aza. Ka mbola tsy lay etaetam-bahoaka tany amin'ny fendohan'ny tolona no tanterahany zay mpitondra fandibidiby eto amin'ity firenena ty. De tsy ho afaka mihitsy ty le atao hoe crise cyclique ty. Be de be ne zavatra azo atao hoe zay le tenerana. Manao fitsapakevim-bahoaka fotsiny ianao de efa mahazo ny adhésion populaire ianao. Ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahadiovan'ny latsabato no anatanterahana an'izany. Tena mienina etaetam-bahoaka ve ny mpitondra fandimidimby teto. Ny tena taratry ny etaetam-bahoaka ny ainga de ny kabary ny colonel Michael Randrinirina tamin'ny 4 Oktobra 2022.
fa tsy ay zay namily an'le izy tao anatiny tao. De io ndraindray lasa misy ohatran'izany, tia ny feom-bahoaka de tia ny feo ny matanjaka ny ivelany any sy ry rangaha-kely be palitao, de matetika mafeo kokoa ry rangaha-kely be palitao sy ry matanjaka ny ivelany any satria tsy te hamototra amin'ny Madagasikara. Kengeny mahatonga ny hoe le olona mitondra eto matetika de aleony mahazo kokoa an'le tsodrany any an-dafy toy izay mahazo ny fanohanam-bahoaka na le adhésion populaire. Ny tenenantsika an'izany a de mahakany zay mitondra rehetrarehetra atoriana lesona. Fa matetika le lesondratsy miverina foana. Verina foana satria le etaetam-bahoaka rehefa mahazo plasy le mahazo toerana le olona omenan'le fahefana de le baiko matanjaka ny ivelany sy ny rangaha-kely be palitao no mavesatra aminy manaraka andreny. De zay mahatonga le hoe tsy mifanojo mihitsy le fanapakevitra raisina sy le etaetam-bahoaka andrasana. De be ny nitezitra tamin'ny tao inona ary teleferika nefa nona. De miverina foana nefa zany sary zany. Verina foana le sary. De zay no mahatonga le rehefa tofoka am'izay ny olona feno kapoka eny amin'ny arabe. Indray mirehatra zay mirehatra na ohatr' zany. Le crise cyclique teraka instabilité permanente. De tsy mahazo aina ny économie fefika ny sosialim-bahoaka ao anatin'ny fikatsonany ray nandroandro herinandro ray volana firy volana mikatso ny firenena amina miliara ny faty antoka am'izany. Tananina ary nahazo an'izany le fankatoavam-bahoaka zany ny tany mpitondra tany aloha tany na hainanao le tenerany tsika ane tsy nila nampianarina demokrasia tamin'ny andro ny andrenam-ponomerina ane de fa anisany tenerany eo amin'ny kianja be eo no ataony anao an'izao tsika ekena sa tsy ekena lasa tamy mandraindraikitra daholo. Zay le mazava-dehibe an'le resaka rafitra fokon'olona zay. Efa mba misy etsika zao na misy tolona eny amin'ny Trezimena any Mahamasina na mahazo ataony zany midiny eny le olona antsoantsona de miresaka. Indrindra zao raha ny androany zao nisy eny resaky ny commune iny inona moa zao natonga ny hoe tsy tonga de ny PDS ohatra no latsaka teo na ministre ny finance io finamontadiavinareo de azavaina raha teknika le zao de zao azo atao zany. Zay le fifanankalozan-kevitra ara-tsosialy any firenena efa mandroso zany tonga de mandeha ho azy inona ny tadiavinareo afaka mijoro tsara fa lala tsy atana tsy atolo-tsaza reto daholo iny zao mahatonga an'io na hoe taraiky kely de ao anatiny zany. Indraindray zany raha vao misy kivorivorim-bahoaka tonga de vavabe ny ataony zay manana ny fahefana zany nge vavan'ry dideratsiraka midina impito-polo impito-njato manda fa tsy ala hoe nandeha indray koa ny rahavalo tsapao any ananina aloha ny hery zay vao mitsapatsapa ty vavabe ohatr'izany foana natao. Ry andro raha joelana vao mitsangana fotsiny pipia pataloha sisy am'tao wa zany ny fataontsika eto. Eo le misy an'le hoentina sy mpitondra sy le sarina mpitondra ohatran'ny mpanjaka. Ianao malagasy ary misy mangalatra misy maninona mizany ny mpitondra rehetra any anatina V8 tsy laitram-bala vao mivoaka ndray koa de fa olona 10-20 manodidina azy eo zay toerana le zavitany ny mpiamba matorona ohatra zany mety mbola asina ina mo drone miambokambona any amin'ny trano fonenana sy ny sisa ka zany mila amboarina. Io vahoaka io ne mody manginy
manana etaeta lalina ary mandraraka rantso kelikely ao anaty kapoaka. Rehefa feno iny kapoaka iny a de mitobaka. Zay foana ny tantara teto. Satria maninona? Le olona zay mitondra ny fandimbidimby rehefa mahazo fahefana de ataony le fianakaviam-be raisam-pirenena anaty paosy. De kakana le vahoaka. Izy ny lasa tao jony. Fa ao anatin'ny teneranany le hoe tsisy mangidy ohatry ny sakay e. La rehefa tenerana lany zava-dehibe iny janona am'ty néolibéralisme ty ve tsika? Anao socialisme ve? Communisme ve? Misy mivoy fédéralisme? Edikevitra zany e. Ataony tenerana. Zegny iny mazava-dehibe an'le hoe élection constitutionnelle. Efa mba misy manana ny ve makety na hoe ana ohatrohatro zao ny rafitra eritreretina fa atsara ny ty Madagasikara ty mety misy firy manam-pahaizana ry amin'ny lalàna ry tonga mandinika an'izany. Ary rehefa napetraka efa voizina mafy ty teny gasy ty oka mba tsy ho hisy texte amin'ny teny vahiny tsony eto mba azahoany ny mpitarika sarety sy ny PDG ana anina na DG ana anina ny zavatra fonosy. Raha misy ty ampiasa n'le teny vahiny de manao traduction izy. Mba efa misy mandehandeha ve zao mba maka hevitra manao karazana tsapa-kevitra ohatrany hoe sondage zany any malagasy any maiza hoaiza moa zany zao le opinion. Inona moa zany zao le tena andrasan'ny opinion. Zay nge le tenentsika hoe efa niainga ve zao le fakakevitra zao e. Efa misy zatra mandeha ve any tsy fatatsika. Na aloha zany ny fijeriko toke ana manokana zany izy ty de ty araka nylazaiko tao hoe mbola misy hery vahino a mibaiko atsika eto ka raha eritreretany zareo fa zavatra efa omakomaninao ikitikitika ny tombotsoany tsy vitanao zany io tsy vitanao io fa raha hitany hoe anaraka ny baikony ianao amin'ny erovana ny tombontsoany eto Madagasikara de mandeha io mbola apetraka fotsiny fantanina hatram'izao mbola tsisy mamaly am moa fa za mangena fa ampaminantsany ke de vola e tsisy mihaino an'lahy eo. Maninona moa tsika anao fikiona-dopirenena anao fifidianana hatrany amin'ny filoham-pirenena mbola miakin-dohany amin'ny vahiny ny vola anaovantsika an'izany maninona de hatramin'izay mpitondra ny fandimby hatramin'izay tsy nahita vola anaovana fifidianana fa tsy maintsy miakin-doha amin'zareo dikan'izany satria izy ny mamatsy volanao mialatsiny aminao a tombontso ny firenena ny tadiaviny tsy ametraka olona eo izy nampandeha fifidianana eo nefany a olona tsy hiaro ny tombontsoany no tonga eo amin'ny fitondrana. Inona nomezanao tsiny vahiny zany za tsy manome tsiny vahiny zany a tsy fankalahana vahiny misy elona raha miteny an'izany a fa ny vahiny koa eto amintsika ny misy ny tombotsoany dikan'izany samy mitady ny tombontsoan'ny firenena samy miaro ny tombontsoan'ny firenena de anjaranao koa mba miaro ny tombontsoanao sy ny firenenao raha azonao atao mba tsy ekinanao loha am'ireo vahiny reo. Zany ny zavatra misy ka ianao manontany hoe ity fikaona-dopirenena ty fe mety andeha sa tsy mety andeha raha ny fahitako anazy na ny analiziko fotsiny de ty raha voanao zavatra ho tapahanao ny fikaona-dopirenena ka mikitikitika ny tombontsoan'ireo vahiny reo io tsy vitanao zany io tsy vitanao io fa itsika ny hiady eto fotsiny sy fampiady eto fotsiny fa mila sokafana ho afijeritsika io mba mijery lavitra fa aza diso adversaire atsika ka imaolona natao adversaire reo vonona sy hopitehana nefa zary mbola tsy mpitondro na hoe za ho tonga ao de sy maintsy hopitehana tsy tsika samitsika mihitsy ny tokony famona eto fa tokony jerevina inona le tena fototra ilay fantrana eto amintsika hery avy aiza de maninona mpitondra eto amintsika no tsy mahavita mandresen'io force izay mampahatra atsika eo fa lasa ny mpitondra ndray lasa me manankarena fa vahoaka me mahatra de any tokony jerevana azy fa aza diso adversaire atsika ka hoe za no andeha hopitehana na ny filohan'ny fanavozana ny andeha nopitehana na ny filora valomanana no sakanana tsy verina na ny filora joelona no sakanana tsy verina na ny filohera jonarymampianina tsy diso adversaire tsika raha tsika ny famono sy fanapotika eto fa le fototsy le tena mampahatra atsika io ny tokony iarahana
fanometanana mba ahafahana mandresy am'le aty am'le fantrana zany